Araka ivavaka tsika isaotra an'Andriamanitra. Jehovah'Andriamanitra reo mikadina indray tiany volana jiona fisasahan'ny taona ary vory maro eto izay eto amin'ity toerana mbo marina ity indray nitondra ny fanatitra sy ny fahafolo-karena sy ireo fanatitra hafa araka ny fitahiana sy ny fanambinana zay nomen'Andriamanitra anay ka dia nitondra izany zay tompo noho ny fananao masina satria notahianao ka noho ny fatahoranay anao Jehovah satria ny soratra masina dia manao hoe matahorana Andriamanitra ka omeo voninahitra izy dia nitondra izany tokoa izay satria matahotra anao ary mame voninahitra ny anaranao ko dia raisy hoary zany mba hoanitra sy emoka manitra eo amin'ny seza fiandriananao ka ho tanteraka mivoakanao koa ny teny fikasana zay nomenao anay fa hitahy anareo tokoa ka ho vaako ny varavaran'ny lanitra androtrako fitehina fianambiam-po anareo ary dia hoasiko teny mafy tokoa ny valala ka tsy hanimba ny vokatra reo dia avanomboa ny voalobokareo dia mba hisaotra anao zay tompo sy hideranao ka dia angina koa ny fahavalonay zay mandatsa isan'andro manao teny marary manivaiva sy manevateva ka manao hoe aiza zay Andriamanitra anareo nahoana ny tsy mita zao zay tsy mivavaka zao zay tsy manompo zany Andriamanitra reo zany fa zay tahina ka dia efa maro aminay tompo no nanao tahaka ny Davida hoe saika solafaka ny diako mahita ny ratsy fanahambinina tahaka ny Joba zay nilaza hoe tahina ny valan'ny ratsy fanahy mitombo ny fitahiany ratsy fanahy fa nivaoko anao ahoana fa ankehitriny kosa Jehovah tompo dia matoky izay fa iain'ny fitaraina ny vaokanao madinika ianao ka dia ho tahinao ny tokantrano tsiraray avy ho ampianao reo vaoka sahirana amin'ny lafiny ara-piainana indrindraindrindra eo tsy fahampiana amin'ny lafiny ara-bola izay mampahory ny vaokanao ka homenao anay zay ilainy vaokanao sahaja isan'andro ka dia tsy toloko tsy ho kivy tsy andata-dranomasy tsony ny vaokanao fa mba hifaly sy ravo sy hideranao ka dia anao hoe afa tokoa ny manompo anao sy ny tsy manompo anao dia mitenena ary Jehovah tompo fa mihaino indray zay amin'ny alalan'ny vakiten'ny soratra masina zay nomenao anay androany ko dia raiso ny fivavakay mba ho voninahitry ny anaranao anay zay ataonay rehetra ko dia anao ary Jehovah nidera sy niatra sy ny voninahitra mandrakizay ary amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty ny lefona nitsangana araka ny soratra masina no hanononanay sy angatanay izany vavaka izany. Halleluja, amen. Dia manasantsika ary mba hamonjy toerana eny ary dia fifaliana ho andray ny miarabantsika fiangonan'Andriamanitra eto Ambohimarina amin'ity andro sabata fahatelon'ny volana jiona ity. Roa volana sisa dia higadona ny 20 taona ny radio fanambarana ary famaranana ihany koa ny fanamariantsika izany 20 taona ny fiangonana Apokalipsy izay nanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra tamin'ny taona lasa tamin'ny 13 août 2016 iny. Roa volana hoa sisa dia ho tapitra zay fanamariana zay fa hiditra amin'ny fanamariana indraytsika ny 20 taona ny radio fanambarana izay feo mahery izay nomen'Andriamanitra atsika hitoriana ny filazantsara amin'ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny sy ny olona rehetra izany feo mahery izany ary zany radio zany no isy eran'ny Madagasikara dia no tsika voakan'Andriamanitra teto Ambohimarina izay nanao ny Gideona 300 lahy ka ny ampitany zany afatra zany aingana dia aingana ankalaza izany 20 taona izany koa isika ary efa miomakomana avokoa ny voakan'Andriamanitra izay nandre zany feo mahery tamin'ny alalan'ny radio fanambarana izany anamarika sy ankalazan'Andriamanitra amin'io 15 volana
eny amin'ny Coliseum io. Mahafinaritra dia efa mahitatsika avoakan'Andriamanitra tsiraray avy na any amin'ny faritra azy zany na any amin'ny faritany. Farany teo zay dia tao Mampikony ary filarana teo amin'ny 1 kilometatra tao ngamba nalatsaka teo ny alavan'ny olona avoakan'Andriamanitra apokalipsy tamin'iny faritra Mampikony iny sy ny manodidina. Ary fitafiana bleu roi tsara ny amboniny ny vehivavy, fotsy lava ny ambany, tahak'izay koa ny lehilahy, fotsy ny ambony, bleu roi ny pataloha ambany hatramin'ny zaza kely. Dia nanao izany fitafiana fotsy sy manga izany tamin'ny filaharana lava de lava. Dia variana ny voaka ny Mampikony ny jery defile hoe roviana re mba hisy ohatr'izao koa ny any amin'ny fiangonanay, roviana mba hisy firaisan-kina, firaisam-po, firaisan-saina, fifankatiavana ohatr'izao ny fiangonanay. Dia nafinaritra nijery an'izany defile filarana avo de avo izany. Dia manome toromarika sy fanamarena antsika zany mba hiezaka hatrany ho an'ireo vahoakan'Andriamanitra tsiraray avy rehefa sabata dia indrindra rehefa tonga atao am-piangonana dia efa mba ho bleu roi daholo ny vehivavy ambony, azo atao bleu turquoise na bleu Turquie na bleu Arabie Saoudite na bleu européenne, fa ataovy bleu roi tsara ny ambony, ny fotsy tsara ny ambany, samy miezaka. Dia ny olona koa sy ny coral tany amin'ny faritra Mampikony iny dia efa saika nanovany etolona ny olona efa bleu roi daholo, ary ny antokopira ny coral dia efa ilay haingony bleu ciel iny efa lasa bleu roi daholo. Mino aho fa amin'ity volana ity dia ho vita ny coral eto amin'ny Foibe. Ay ianareo korontaniny amin'ny Foibe ao anampy anareo satria nareo coral ny Foibe voalohany dia mba mahazo fitahina manokana ianareo amin'izay tenuinareo zay. Dia mahafinaritra koa mahita ny olona ato fa efa ny ankamaroan'ny olona koa efa bleu roi daholo koa ny azy ny tolona, fa misy moa ny sasany zany amin'ny ora farany mihitsy ny azy, zany hoe rehefa vita le 5 koa zay vao miova ny azy ka tsy maninona fa rehefa miova io dia zay ny zava-dehibe zany amintsika tsiraray avy. Dia miezaka mba samy manatotosan'izay satria mbola ataontsika makotrokotroka noho ny tamin'ny taona lasa iny, satria tsika tsy naman'izay memitra fa maninona foana mandroso. Dia mba entanina koa tsika Dorcas sy ny diakony eto Ambohimarina miaraka amin'ny lolona lanto mba amboarina koa ireto décoration tsika eto, satria efa mia tanora ihany izy reto raha ny lokony tratra ny taninandro, ka mba tokony efa ezana satria efa mihamaro ny vahiny efa miakatra eto Antananarivo, dia mba asehonareo tsara koa ny décoration eto satria tsika ny Foibe reniny fa ny zanam-piangonana rehetrarehetra ny tena mamirapiratra mihitsy ny bleu roi sy ny fotsy na ao am-piangonana ary zany. Ka dia ny tsika reto hita fa efa 20 taona izy reto ny teto, ka dia tsara angamba mba amboarina hosoloana amin'izay hiditra amin'ny 20 taona manaraka. Ka dia sivotehaka mafy fa miezaka hatranytsika mba mandeha amin'izay fahatsarana izay. Ka amin'ny ray volana manaraka indray amin'ny veretra satria isam-bolana dia tsy maintsy mandalo ety amintsika ety Ambohimarina mijery ny fandroson'ny asa ny ity fiangonana Foibe maneran-tany ity, tsy maintsy manara-maso satria io moa araka ny lazain'ny soratra masina tamin'ny nanao ny tempoly ny amin'ny baiboly dia hoe ny rakitra sy ny fanatitra rehetra zay nataon'ny olona dia hoentina tany amin'ny Mosesy, ary Mosesy nanome azy ny mpanao trano ry Bezalila sy Roliaba sy ny sisa zay nahay izany trano izany, ka ireo indray dia nanao ny trano arak'izay tokony ho izy. Dia i Mosesy zany nanara-maso ny fandehanan'izay asa izay hoe arak'izay vola rakitra natao anamboarana ny tempoly zay tokoa ve ny fandroson'ny asa isam-bolana, ary itsika voakan'Andriamanitra koa dia mba afaka mijery koa hoe tahak'izay tokoa ve le izy. Dia eto zany dia manao antso amintsika fiangonana rehetra eran'ny Madagasikara, satria hatramin'izao ilay
mpiatafika 7,000 dia mbola tsy tratra ny isany nefa mandroso ny asa fa ho atsika zany zay te hiditra ao anatin'ny mpiatafika 7,000 dia mbola afaka miditra foana satria mbola tsy tratra ny isa ary rehefa nambarako aza dia misy tena manao mihoatra n'izay nieritreretina mihitsy ny tsirairay avy raha atao hoe 10,000 isan'olona dia misy manao mihoatra n'izany ny isan-kerinandro, misy manao mihoatra n'izany manao isam-bolana manambatra ny azy dia io hitantsika ny fandrosoan'ny asa io ary mampahery antsika mpiatafika 7,000 fa tamin'ny alalan'ny feo mahery amin'ny radio io any no netsoan'Andriamanitra atsika nahitantsika zao lalana zao na dia mafy aza ny lalana andanantsika dia hitantsika ny famarinana, hitantsika ny famonjena. Tsy olona no arahantsika ato na toetran'ny olona no arahantsika ato na fitafin'ny olona na teny tsy voahevitra ataon'ny olona na olona miverin-dalana na olona manao ny adalana ka miankina amin'izay ilay fanompoantsika dia Kristy ilay maty nitsangana araka ny soratra masina ny antony anompoantsika an'Andriamanitra eto ary ny antony zao fitafiana zao izay taoko hoe mbola averiko foana hoa mampitola gaga ny rehetra any amin'ny faritra any amin'ny faritra tsiraray avy any mahita anazy. Mahafinaritra be mahitantsika satria eny ambony fiarakodia eny zay mitazana lavitra dia fa mahita ny avon'ity tranontsika ety fa mahita ny voaka an'Andriamanitra koa any amin'ny lalana avy any mpitatafika iny manaraka ny sisiny arabe iny aty dia fatazana reny le fotsimanga daholo dia za mino fa be da be ny olona any tanàna any mahita te hoe reny ny voaka an'Andriamanitra fotsimanga reny hitatazana miavaka mbola veriko fa zay foana lazain'Andriamanitra hoe aoko masina nareo satria masina ary efa nahavako tamin'ny firenena hafa rehetra ianareo efa nahavako io tsika zany zay mihitsy navahan'Andriamanitra tsika amin'io matoa zany ianao tonga ato dia efa voaka an'Andriamanitra nataony ao anatin'ny firenekafo izy navaha matoa anao tsy tavela tsitsony koa na tafavoaka tato efa navahany koa rehefa fa tsy izy tsony ianao zany tsy isany voaka ny tsony ka tsy afaka ny anao zany fitafiana izany dia mampahery antsika voaka an'Andriamanitra tsararay avy anao ezaka mafy indrindrandrindra mity amin'ny 7,000 ty satria raha mamaky amin'ny bakitentsika amin'ny salamo tsika salamo 5:20 io voninahitran'Andriamanitra asehony amintsika no resahana lohateny io zay manao toy izao hoe ny voninahitran'Andriamanitra sy ny voninahitra omen'ny olombelona ty salamo 5:20 ty zany dia iresaka hoe io ny voninahitran'Andriamanitra fa ny olombelona zay manompo azy koa dia omeny inona kosa izy omeny voninahitra omeny voninahitra ary izany voninahitran'Andriamanitra izany a dia efa asehony amintsika ho hitan'izao tontolo zao amin'io fitafitsika io fotsimanga dia mahereza mbola manafatra foana jerevo ny soratra masina amin'ny tena izay jerevo ny mahantra ao aminao raha manana fitafiana 3 ianao nefa misy namanao tsy mba manana dia omeo ray izy raha manana 3 ianao fa mbola misy 4 ambiny ianao ny fiangonana koa mba miezaka ihany koa manampy mba misy rakitra ataon'ny fiangonana tonga amin'ny fiangonantsika tsiraray avy dia mba mivory ny komity mba manampy hoe mijery hoe reto olona reto sahirana tena mahantra atao amintsika dao mba omena fitafiana dia tonga dia isika mihitsy ny manjaitra azy aza omena anazy le vola satria sao dia bakiraro manga fotsiny no vidiny fa tonga dia fitafiana no omena azy fa aza tonga dia vola no omena azy indraindray raha vola no omena azy dia mety tsy voalohany ny ofatrano dia andoavany ofatrano indray le izy dia fa izy le akanjo nomenanao le vola lasa ampangaro paosy le vola tratra ny mpanendaka dia lasa manome indimy indray tsika fiangonana zany zay vao mety ho vita le akanjo fa avy hatrany dia fitafiana nomeon'ilay olona izany a dia mba samy mba manao fitafiana fotsimanga daholo amin'izay fotoana izay dia mino hafa tsy isy intsony isy mavomavo any anatinatin'ny vahoaka any isy menamena any anatinatiny any na isy marron any fa mba tena io fa iray fo iray saina
iray hevitra, iray fitiavana, iray fitafiana ny vahoaka an'Andriamanitra tsiraray avika. Dia omena anazy ny dera sy ny haja amin'ny voninahitra mandrakizay. Tany Mampikony ny voan'ny afatra farany dia ny resahan'Andriamanitra amintsika ny amin'ny tinako azy dia ilay teny izay nomen'Andriamanitra atsika tamin'ny perikopa tao amin'ny Tesalonianina faharoa. Tesalonianina faharoa toko faharoa ny andininy fahasivy ka hatramin'ny faha 12 dia hiditra amin'ny hafaritsika. Fitiantsika kely amin'io ny afatra tamin'ny herinandro. Ny amin'ny hoe fanitsiana ny fahatsokevitry ny sasany ny amin'ny andro ny tompo. Tesalonianina faharoa toko faharoa vakitsika manomboka ny andininy fahasivy. Ny fiavin'le iny dia araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra ary ny famitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very, satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay monjena azy izy. Koa izany no ampanateran'Andriamanitra fiasan'ny fahatsokevitra aminy noho ny lainga mba ho eloana avokoa izay rehetra tsy mino ny marina fa mankasitraka ny tsy marina. Ny fiavin'le iny ozy izy, fiavin'le zalahy iny dia araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra. Zay ny fiavin'le iny amin'ny herin'ny Satana dia manao famantarana sy fahagagana mandainga rehetra, ary ny famitana momba ny tsy fahamarinana, famitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very. Zany hoe le zalahy iny zany dia tonga amin'ny herin'ny Satana amin'ny famitana sy ny fahagagana mandainga rehetra sy ny fahaizana manao rehetrarehetra mba hamitana ho an'ireo zay ho very momba ny tsy fahamarinana. Zay ho very ihany zany no voafitaky le zalahy iny zay manely tsao sy manaparitaka fitaka tisery, dia zay ho very ihany no izy no voafitany, satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana zay amonjena azy izy. Inona moa le fahamarinana zay amonjena atsika? Io le Kristy maty ny levy natsangana araka ninona? Soratra masina. Io fahamarinana zay amonjena atsika io zany dia tsy miova io. Ny olombelona ny mety hiova, mety ny olombelona mety ho ratsy, ny olombelona mety mivadibadika. Androany izy mety marina, raha pitso izy mety ratsy. Androany izy miasa mafy ny asan'Andriamanitra, raha pitso izy avela indray ny asan'Andriamanitra. Androany izy mahatoky amin'ny fahafolo-karena, raha pitso izy tsy mahatoky. Androany izy manao M7000, raha afaka pitso izy tsy manao indray. Dia ireny olona tsy mahatoky reny, tsy nandray ny fitiavana amin'ny fahamarinana famonjena reny, reny dia miovaova foana ireny, fa ilay fahamarinana tsy miova. Izany hoe ity fiangonan'Andriamanitra nomena zany afatra izany, itsika nomena an'izany, dia tsy miova io. Jesosy maty 3 andro sy 3 alina io. Sary raha zaiko anareo ny zavatra mondialisation jereko zay reportage nataony zareo. Dia misy conférence ataon'ireo finoana silamo, nataon'ireo finoana silamo ireo tany an-dafy tany. Toerana ngeza be mihitsy nanaovany azy, ary tena feno olona nanasany ny kristianina sy ny silamo rehetrarehetra. Dia inona ny zavatra nazavain'io le lehibe ny fivavahana silamo tamin'izany? Zavatra nazavainy dia tsotra. Ianareo ozy izy milaza kristianina, mino an'io Jesosy io, na Yesoa no etsona azy, na Yahosoa no etsona azy amin'ny teny hebreo, na Yesoa amin'ny teny grika, isa no etsonay, arabo azy ozy izy, zanaky Marie Virgine io, mpaminany lehibe, naminany izy io, fotrany jona 3 andro sy 3 alina tao kibony azy an-drano. Dia takizay koa izy io rehefa milevinao pasana 3 andro sy 3 alina, ary io izy no famantarana sy ny anankiray ny lazany fa izy lay tena mpaminany lehibe zanak'Andriamanitra.
ka mba marino kely ozy izy ny zavatra zavainareo fa izy ve io Jesosy inonareo sy arahanareo io fa isao raha maty zoma ozy izy mitsangana laty raha mahazo an'io 3 andro sy 3 alina io lehibe mpaminany lehibe mpampianatra amin'ny musulman no manazava an'izany amin'ny conférence amarino ozy izy de nanaovany ohatra amin'ny ratsan-tanany navoaka ny ratsan-tanany inona ny lazain'io baiboly inonareo kristianina io lazain'io de hoe telo sy telo de natao ny ratsan-tanana telo amin'ny akavisy amin'ny akavanana mitovy vereo sa tsy mitovy ozy izy antoniny ny olona rehetrarehetra de mamaly olona mitovy telo sy telo ary raha tia maty zomanty ary ozy izy isao de nataony ndray ny tanany ndray nataony anankiroa de ndray nataony anankiray de naseho ny tanany mitovy io sa tsy mitovy rosy ray io izy ny olona tsy mitovy io fa ny mpaminany laza Daniela ny mpaminany laza fa alarobi ozy musulman ho ano miresaka an'izany gaga fa alarobi atsasaky ny herinandro nafatesan'io mesio io no fahamarinana amin'ny fivavahana kristianina ozy izy zay manaraka an'io musulman zany de gaga ianao ka io fahamarinana io i Kristy fahamarinana io ny fiavany le iny ozy izy de araky ny fagagana mamitaka sy ny fitaka rehetrarehetra zay alefany amin'ny olona mba amtahanany olona tsy ahitan'io fahazavana sy fahamarinana io de zao ny olona tsy avelan'Andriamanitra tsy aheno izany tsy afantatra izany de zao satria tsy nandray ny fahamarinana tamin'ny fitiavana le olona de zany ozy izy no ampanateran'Andriamanitra fadisokevitra amin'le olona mba inony lainga rehefa tsy mety minoninona ny marina zany hoe Andriamanitra mihitsy mampiditra fadisokevitra any amin'le olona hoe satria ty olona ty fa nalala efa nahafantatra an'izany hitany zany de zao vao mainka ampidirako fadisokevitra io inony lainga hoe koa izany no ampanateran'Andriamanitra fiasany fadisokevitra amin'ny inony lainga de inona moa fiasany fadisokevitra alefany amintsika inona lainga io alefany daholo zao fampianarana rehetrarehetra mandeha zao na amin'ny radio alefa aparitaka daholo zao CD rehetrarehetra zao andotona atsika andotona any pastera Mayol de am'izay zany miala tato no mpivavaka satria ay ve zany hoe mpanompo sampy io e nivadika biby lava io e fa devoly io e ty mihitsy ny profo e izy ny teny zao tam'izao de maninona nivadika an'izao ndray de amboaboarinao daholo le teny resahana mo anaovana montage ao mba andresena lahatra ny olona de avelan'Andriamanitra mihitsy reny zany ho tonga any tokantranonao ho tonga any amin'ny apotsofinao mba inonao an'ireny lainga ireny rehefa tsy mety mino marina ianao de reny avelana zany hoe tsy sakanan'Andriamanitra mihitsy reny misy olona miteny taminay ahoana ozy izy reny olona manara-baraka anao manelitsao sy ny karazan'ireny hoe ianao ndray ny rabokona mandefa n'le tsahoary de anao ndray ny milaza fa hoe mandefa fanahy manao famoran-jaza reny ko sy ny sisa de reny hoa efa nitsangana ny be ny tanàna sy ny député ary ny chef district sy ny mpitandro filaminana ny gendarme tamin'ny faritra andrefana tsinanana iny niteny tamin'ny radio fi nilaza hoe tsy marina zany rabokona zany fa tsisy zany fa le olona le lazaina hoe nataon'izany mihitsy ny nandehananay nanaovana ankety fa tsisy an'izany fa tsao fotsiny zany fa naratsiana olona tsony fa ho samborona ny olona zay manely tsao manakorotana saim-bahoaka ohatran'izany tahaka an'ireny hoe zato ny maty tao amin'ny tenelina ambanidia fa nirodana ny tenelina ambanidia de fa ny sasa ndray de nilazana iny hoe avy amin'ny Mayolina ndray zay nanao sorona ndray Mayolina de nandeha tany faritra Ambatondrazaka iny ndray fa hoe miazakazaka daholo ny olona manao didipotra ny mamonjy dokotera ilarana de hoe Mayolina ndreny mandefa n'le fanana mamora zaza io sy ny sisa de efa nitsangana koa ny tompony andraikitra tany ny député sy ny chef de région sy ny namany tany ko nandeha koa nijereny zany hoe nisy an'izany fe tam'le tsy nisy fa lainga tsao fotsiny de niteny ko reo manam-pahefanareo hoe zay tratra manely an'izany tsao zany de mbola ho samborona ihany ko
de zay tsy za aloha de tsy andeha itory an'izany ny olona manelitsao fa lazaina fa pastera maholo zany fa de zao Andriamanitra mahalala an'izany avelohan'ny fanjakana eo tany misy lalàny ty de avelohan'ny fanjakana no anambotra an'izany ny olona rehetrarehetra izany fa rehefa voasambotra indray zao olona reo migadra de lazaina fa itsika indray naninona indray nitory an'ireo fa ireny zany tena avelan'Andriamanitra mihitsy reny olona manelitsao sy lainga reny mba ho tonga ny tokantranotsika na milafiny ara-pivavahana sy ny sisa io mba ho tonga any aminao mihitsy hoe Andriamanitra mihitsy mampiditra fahadiso-kevitra aminao inonao ny lainga mba hoelohana avokoa zay rehetra tsy mety minoninonao izy ny marina efa resany tsy marina zany fa mbola misisika ihany de marina io hoe voapirofo mihitsy fa za hiala fa tsy izy tsony io hoe makatsy makaroa de tratrany koa ianao zay tratran'Andriamanitra mihitsy ianao izaha mihitsy ozy Andriamanitra apidra fahadiso-kevitra aminao fa aza misandosandoka manao fotsy manga ao nefa ianao ary tsy mininy marina koa fa vao mainka ianao na andefasak'olona andefasako mpivavaka sy rehetrarehetra any ianao indrindra moa malaza am'izao fotoana zao ty hebraika sy hoe tsy maintsy tononona amin'ny anaran'ny hebreo ny anaran'Andriamanitra fa raha voajany de efa very ianao de vao mainka alefan'Andriamanitra ampidiriny fahadiso-kevitra iverin-dalana indray zany fivavahana kristianina makany amin'ny jodaisma zany tena verin-dalana zany natao hoe fivavahana amin'ny verin-dalana ko io ary ny alahin'ny kristiako de ampidiriny fahadiso-kevitra ianao mba inonao ny lainga rehefa tsy mety minoninonao izy ny marina mba hoelohana avokoa izy izy rehetra tsy mety minony marina hoelohana avokoa de tady dio tsara fa ny zanak'Israely oa niara-ny aingavy any Egypta fa tsy izy rehetrarehetra ny tonga tany amin'ny tany Kanana tsy izy rehetrarehetra firy koa tsika ny ainga tany amin'ny 20 taona lasa fa firy no tavela fa zao zay maty zay niverin-dalana niverin-dalana fa ny zanak'Israely koa teny an-dalana niteraka ihany ino moa ny sariny zany hoe isika koa zany na nisy re olona voafitaky ilay satana io satria tsy niny marina de ny voamainka napidiran'Andriamanitra fahadiso-kevitra tany amin'ny tany de zay nitsana fa zao itsika miteraka foana aranofo miteraka foana ara-panahy misy foana natao batisa misy foana ny zazateraka aranofo hatrany hatrany de mandroso foana ny diany zanak'Israely de zay mihitsana de zao tsika 70 andro fandinihan-tena 70 andro fandinihan-tena de nio ny tenanao raha zao mouvement andehananao zao mety hintsana amin'ny ray volana venao raha zao fandinihan zao mety hintsana venao vitany 20 taona ny radio zay nahitanao ny afatra satria mandiny tena misy ny olona sasany vitany 20 taona tamin'iny collégium tamin'ny taona lafa zay izy vao nitsana ka mbola tsisy fandinihan-tenako fa ty zao misy fandinihan-tenako de zao eno tsara le izy fandinihan-tena 70 fa tsy fandinihana ny hafa 70 andro tsy fandinihana ny tarehin'ny hafa na ny toetran'ny hafa na ny fahalemen'ny hafa na ny adalan'ny hafa na ny fisolokiana ataon'ny hafa na ny fijangajangana ataon'ny hafa na ny fangalarana ataon'ny hafa na ny fiemorana ataon'ny hafa tsy izay no dinihantsika mandritry ny 70 andro fa iza no dinihana ny tenanao araka zay ndretra hoe aza variana mijery ny andry eny amin'ny sombikazo eny amin'ny andry ny namanao fa ny anao jerevana aza mainka hanala ny sombikazo amin'ny andry ny namanao fa ny anao asorony mbola misy olona tratran'izany satria tsy nandiny tena rehefa nyteny inona ampiala anareo zay nke tsy miala amin'ny Jesosy mampiasasaky ny herinandro kiza ny fingonana nitondra n'izany afatra zany voalohany teto Madagasikara raha tsy miala ianao amin'io Jesosy io fa inona zany nampiala anao variana mijery le sombikazo eny amin'ny inona ianao zany any amin'ny hafa fa de jerevany zay tsy miala amin'io fa io ihany ny tena marina fa vao mikisaka kely tonga de miady atranao daholo izy rehetra de miparitaka indray de mizara indray teny hafarany tatazany jodaisma fotsiny ty zao izy mitsipona zay inona fotsiny izy izy mitsipona zay latsaka izy fantatsika ny lazain'ny baiboly an'izany hoe mitsipona ny latsaka zany mitady
zay latsaka fotsiny satria zay milatsaka ato mody hoe mbola jesosy mety atsasaky ny herinandro ihany aloha ny arana fa miparitaritaka any ny hafarany any amy jodaisma ihany ny hafarany very ny dalana any any ny farany satria tsy mahita letsoniko tsy maintsy any ny farany de zay le fitopolo andro fandinia tena ny tenanao aza varinanao hoe i mbola manao aigle d'or mbola misy aigle d'or foana ny tanany iny iny moa filazana ny aigle d'or amin'ny tena izy moa vernia angle ro zanako vavy kely reo matetiky rehefa le manao fanatitra reny de mijery ny tongotry ny olona foana izy de manisy ray roa tamin'ny sabata misy 70 fandinia tena no nanao vernia angle sady misy ny tanany misy ninona tongony toy hoe za ve ny dinianareo any am-piangonana hoa fa tsy ny tenanareo ny dinianareo ny sasany jereva ny manao lokomena ndray ny mbola hitany firy nanao lokomena 530 nanao lokomena atsasan'le 70 fandinia tena zany mbola manao lokomena kaza varina mijery ny vernia ongle ny tongotry ny olona mivavaka na ny amy tanany fa ny anao no atao inona ny anao jerevana zay ny atao 70 fandinia tena 70 andro fandinia tena ny tenanao zany jerevana aza varina iny de mbola mangalatra foana iny de mbola misoloky olona iny de mbola mitoetrany de mbola jereva ao am-piangonana mbola milelalela ohatra ny sovaly mbola izany foana ny toetrany iny